pejim-baovao afantanteraka kosa indray tonga eto Madagasikara ny tompon'andraikitra vitsivitsy avy amin'ny orinasa indiana Tagros izay mampahafantatra ny zezika mavinina izay vokarin'izy ireo. Mitombo 240,000 ny vokatra vary azon'ny mpamboly iray raha mampiasa ny zezika rano misy vitamina mavinina izy amin'ny voly ataony. Izany hoe mitombo 8.3 tonna isaky ny hektara izany vokatra izany akazon'ny tombony manodidina ny 10,2 ariary. Ny orinasa indiana Tagros no namokatra ity zezika rano ity ary ny orinasa Agrivet no manjinjara azy sy manaparitaka azy eto Madagasikara. Izy ity zany dia zezika rano. Izy ity hoe misy NPK moa ny anatiny hoe ohatran'ny zezika NPK ny zezika UE dia raha fendraka ilay izy dia mitondra an'izay. Fa ny asan'izy ity zany dia mifanampy kokoa amin'ny hormone de croissance satria mitovy amin'ny propriété an'ilay matière anankiray atao hoe auxine izy ity. Ny basen'izy ity zany dia zato isan-jato natoraly, zato isan-jato biolojika ary apazina acide humique ao anatiny. Efa nisy ny fanandramana natao izay nahitana vokatra nahafa-po. Niara-niasa tamin'ny toeram-pampianarana ambony misan'ny fambolena tamin'izany ity orinasa ity. Nisy raha atao ihany koa mpianatra izay nanompana ny fanadihadiana nentina marana ny fianarany tamin'ny fampiasana ity vokatra mavinina ity. Teknika tsaratsara fikampiasana atao zava-baovao izy ary zavatra tsara azo paritaka tsara ho amin'ny tantsara ary teknika izay sarotra mihitsy mampiasa azy raha hoan'ny vokatra fanam'izay araka ny tenena teo izy io zavatra biolojika zavatra naturel dia anisan'ny zavatra hoanay zany tena fahavolezeny l'étude koa amin'izao fotoan'izao anatin'ny resaka fanajana tontolo iainana sy ny resaka fahasolan'ny tontolo iainana ity dia anisan'ny zavatra tena mijerenay koa izay efeny teo tontolo iainana izay dia anisan'ny zava-dehibe tsara hitanay koa fa anatin'ilay izy akoatra ny vokatra ara-teknika miakatra. Tafiditra amin'izao fampahafantarana ity vokatra ity izao moa dia tonga eto amintsika ny tompon'andraikitra vitsivitsy ao amin'ilay orinasa indiana Tagros. Mandritra izany no iona sy fampiresahana amin'ireo mpivarotra sy mpanjara vokatra ho an'ny fambolena eto amintsika io.